antsika mianakavy eto izao ho an'ny fanilon'i Madagasikara. Anoboantsika ny fotoana ary dia ataontsika ny hira Ripomasin'i Jesoa. Zay tratran'ity fotoanandroany ity anaovasika ny lasy eto amin'ny diocèse no hanamariantsika ihany koa ny taonjobily fa 5 taona izay nijoroany ny fanilon'i Madagasikara teto amin'ity diocèse Nampositra ity. Raha ny tantaran'ny fanilon'i Madagasikara zany dia miara-misandratra amin'ny fiainan'ny diocèse. Dia nirintsika mandrakariva dia mba hoany amin'ny famirapirat mba tena fanilo hitondra fahazavana ho an'ity nositsika ty indrindra fa ho an'izao diocèsetsika izao. Dia isika zao no ho andry ankinan'ny diocèse isika mianakavy zao no hoavin'ny diocèse. Dia aintsika mbavaka ao anatin'izao sorona masina zay fanokafatsika n'izao 5 taona ny fanilon'ny diocèse to amin'ny diocèse Nampositra izao. Ary tondratsika manakavy mandrakariva ambavaka ny fiaina mpikambanantsika mba hiroborobo hatrany mba tena ho afatsika mandray an-tanana bebe koa an'izany fantarana ny fanjakan'Andriamanitra zany fitorinany vaovao mafaly ao anatin'ity fikambanana misy atsika tsiraray avy ity. Dia hoentintsika ho an'ny rapisony tena ho ankalazaitsika an'izay ary ny alahady dia efa samimpody any amin'ny tokantrano ny aviany tsiraray avy. Dia atolotratsika eo ampelantanan'izy tompo ary izay fotoana ihaonantsika mianakavy eto ao anatin'izay hatelona zay mba fotoana ahitatsika hafaliana ho ahitatsika fiadanana ary ho afatsika ihany koa manovo traikefa bebe koa mba hoentsika hamelona sy atoroborobo ny fikambanantsika. Fanekena zay fitariana sorona masina zay indrindra moa fa ny fanekena ao atramboalohany satria raha ny tena programa dia tokony sa ho afaka hoe ty dia nanaiky ianao dia misondra be dehibe ihany koa tamin'ny hafatra zay nampitaina teo fohy fa mazava azo iainana tsara. Dia mirasotsika mianakavy araka ny nambarany teo hoe dia mba samy hanana ny fitiavana dia ho afoitena ho fanompona ny namana sy fanompona ny fiangonana ny firenena. Dia ho be dehibe ny savitasika ny hilavilavonareo sy efa mihalina dia vita nga matetisaiky ny programa dia manohy ny programa efa napetraka asika samy mametraka ny lay zay hatorinya zay manao fikarakarana manao ny fikarakarana ndray. Dia miraso asika dia hotratrany maraina vaovao zay tena ivony fankalazana ataotsika.